Miarabantsika rehetra ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsiraray avy. Sabotsy ny andro, rehefa sabotsy ohatran'izao ny andro dia zavatra mahafinaritra dia feno fitsofan-drano eraky ny réseau hoe Shabbat Shalom sy ny hoe arahaba tratry ny sabata sy ny tôdaraba sy ny sisa rehetra izay firarian-tsoa mifamatotra amin'izay hoe contexte maha septième jour ny vaninandro anankiray izay. Fa anio zany dia anazava amintsika hoe be da be mihitsy ny olona no ao anatin'izay firari-tsoa ataon'izay izay hoe Shabbat Shalom izay be da be mihitsy ny olona no tsy pary hoe fiadanana voaraina amin'i Jesosy Kristy no entiny manao an'izay proclamation zay fa par religion. Zay zavatra zay tena mila hitandremantsika satria ny gravy amin'izay lalan-dririnina izay lala manivaka izay dia tsy misy famonjena, tsy misy herin'ny filazon-tsara, tsy misy vie éternelle ao anatin'izay fa resaka étiquette, resaka mpilivava, resaka fampisehoana hoe izaho. Zany hoe rafitinina dia tsy sabata fitsaharana manome an'ilay natiora ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra fony izy namorona ity zao tontolo zao ity tao amin'ny sahany edena ilay firarian-tsoa Shabbat Shalom fa resaka fanamarina-tena. Grave be zay zavatra izay fa ny torohevitra izany izay ampitaina amintsika sabatista na tsy sabatista rehefa misy toko sy andeniny raisitsika ao anatin'ny filazon-tsara ka mametraka proclamation fanambarana amin'ny fisehoany hoe misy autorité miaraka amin'izay fanambarana izay isika dia tokony mifamatotra amin'izay ny herin'ny filazon-tsara. Raha ohatra ianao zany mivavaka sabotsy dia ny dikan'izay ilay fivavahanao sabotsy dia fivavahana ahafahanao manana fifandraisana miorom-paka sy mihalalina hatrany amin'Andriamanitra tsy toa. Raha ohatra ianao mitandrina zava-padina dia ilay fitandremanao zava-padina izany dia mampiroso anao lalindalina hatrany amin'ilay teboka nambarantsika teo hoe fifamatoranao amin'i Jesosy Kristy intimité amin'ny ray tsy toa hatrany isaky ny toko sy andininy izay raisitsika ao amin'ny baiboly. Fa raha vao tsy izay le izy dia lasa esprit pharisien, ilay esprit mianime an'ilay olona. Matthieu 23 fasana milalotra fotsy. Ny Matthieu toko faraika ambin'ny folo andininy faha 80 efa fantatsika rehetra izay toko sy andininy izay. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo ny fitsaharana hoy Jesosy Kristy. Dikan'izay dia ny fitandremanao sabata izany araky ny faharesen-dahatra maharesy lahatra anao par rapport amin'ny religion inonao dia fepetra mameno sy manamarina ny Matthieu toko faraika amin'ny folo andininy faha 80 hoe ilay rassemblement fiombonam-bavaka na fivavahanao mitokana satria sabata ny andro dia fahamarinan'ny herin'ny filazon-tsara tanteraka ao amin'ny tenanao na tanteraka ao amin'ilay fiombonam-bavaka ao amin'ilay assemblée fa tena fiombonam-bavaka marina
miperse an'izay lalana hoe makany am' Jesosy Kristy satria miasa fatratra sy mavesatretana dia maharay fitsaharana Jesosy Kristy, mahazo toerana ao am-potsika, ao anatin'ny saitsika, eo amin'ny fanahintsika ny espriantsika, corps âme esprit, de am'izay fotoana izay manana ny repos total ilay olona. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, dikan'izay tanteraka amin'ny tenantsika ilay sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'lay fitandremantsika an'ilay andro sabotsy izay napetrakitsika araky ny fepetra hoe manantona an' Jesosy Kristy satria mavesatretana, dia miaraka am'izay ahidin' Jesosy Kristy ao am-potsika ilay repos, ilay sabata fitsaharana. Rahasoa anao tianao Jesosy, veloma tompoko.